J'ai mitarika fianakaviam-bahoaka zany tsy mahazo lalàna zany dia nanamika zany élément satria tonga izy rehefa fantany fa tsy mahazo autorisation tamin'izany zany mety efa anaty safo reo vazaha mety tsy fantatra intsony izy aty azo reo ka na misy tany filaminana zany nanambana basy mety tsy fananino hoe izy aty nampanao gazety tsy fantatra intsony hoe anareo aza zao miparitaka aminahy tsy haiko intsony raha belalao zao fantako io tsy ty ay safla zay dia mety ao anatiny ane zany ary zay tandrefa mitandrina ny tenanay izy aloha ny aina voalohany indrindra zay vao afaka miarina ain'olona zay zay no mety maka ilako tsiny ohatra misy mpanao gazety tratran'izay fa mety ao anatin'ny safo reo zany vazaha zavatra zay azareo satria ne zao hoe andreo tsisy batsy akory na ray aza hitako eto hoe daholo ny afata sasany manana daholo ny afatarako hoe mpanao anareo ary za mbola mangataka mpanao gazety rehefa mihoatra an'izao tokony manao hoe gilet mitovy izy dia fatitra anareo mba manavaka ny olona tena izy zany sisisy nareo niteny hoe tsy ampiasa fitaovana mahery vaika raha tsy misy ihany ka ina moa fitaovana mahery vaika teo ina fitaovana vaika nipoka teo ina nipoka teo efa manana basy ka zay tsy maintsy miaro tena zay tsy nanapoka na kely azy ona général tsy midiny alaira marsona teo fa nalany atao anaty manahona procédure amizay io moa zany procédure d'arrestation zany allo andeha